Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sandroany pintsy amin'ny kianjam-bary Mahamasina ny lanonam-pankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny faharoa amby enimpolo taona niverena amin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy ny foronan'ny folo alina malagasy. Nisy nandritra izany ny fanatanterahana ny matso lehibe izay nahitana mpandray anjara miisa 7,700 avy amin'ny mpitandro filamenana sy ny maro hafa. Nampiavaka ny matso tamin'ity taona ity ny fandraisana anjara ny avy amin'ny polisy munisipaly n'Antananarivo sy ny brigady kanina avy amin'ny fatijehiranana. Nanomboka tamin'ny 9 maraina hatramin'ny 12 atoandro ny filaharam-be hiditra tao amin'ny kianjam-bary ho an'ireo izay hanatrika ny matso androany. Raha ny hita tena toerana, ny folakandro vonisava ny filaharana ho an'ireo izay hamonjy ny podium ny arivo. Ny tranga fipoana lehibe indray tao Kiev androany, izay naharatrana sy nahafatesan'olona maro. Irosy no ambadika ny fandatsahana bomba ity araka ny nambarany manam-pahefana Ukrainianina. Itsankilany, isan'ireo loha hevitra hojerena mandritra ny fiaonam-ben'ny G7 ny raharano kasika ny Ukraina sy Rosia, fiaonam-be izay natomboka androany. Ny andindin'izay avy hatrany. Klasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary miarabantsika rehetra ihany koa tratran'izao asaramanitra izao tratran'izao fety niverenany fahaleovantenan'i Madagasikara izao ary manasanao araka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Entsika isan'ny tratranany fampahalalam-baovao araka izany dia niako ny fetiny fiverenany fahaleovantenan'i Madagasikara totosandroany tetsy amin'ny kianjam-bary Mahamasina ny lanonam-pankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy ny niforonan'ny folo alina malagasy. Nisy nandritra izany ny fanatanterahana ny matso lehibe izay nahitana mpandray anjara miisa 7,730 avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny maro hafa. Nampiavaka ny matso tamin'ity taona ity ny fandraisana anjarany avy amin'ny polisy munisipaly n'Antananarivo sy ny brigady kanina avy amin'ny fatijehiranana. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Manodidina ny tamin'ny 7 maraina androany no nanomboka ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara tetsy amin'ny kianjam-bary Mahamasina no marina nandritra izany ihany koa ny nijoron'ny folo alina malagasy. Fankalazana izay teo ambany fitarihan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny maha-filoha faratapon'ny folo alina ny tenany. Niarahaba ny vahoaka malagasy sy ny folo alindany amin'ny fahatrarana ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny filoha. Tao aorian'ny fitsafoana ireo andian-tafika nataony niaraka tamin'ny minisitra ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmaria-pirenena. Mankalaza ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena i Madagasikara sy ny malagasy. Koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mankalaza izao asaramanitra izao. Fotoana anehoana ny firaisan-kiny, ny firaisan-tsaina ary ny firaisan-po ny asaramanitra toy izao. Mijery anareo ny vahoaka malagasy ankehitriny ny folo alina malagasy. Koa vonona vai anareo anatanteraka ny matso. Sahatrany ve anareo ijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Ho an'ny tanindrazana, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny firenena, dia hiaraka isalahy isika, hiaro ny fiandrianam-pirenena ary ampandroso an'i Madagasikara. Ny fampisehoana ny Ayad Taiji izay notanterahiny avy amin'ny Kosfa sampana fanatanjahantena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nanokafana ny fanatanterahana ny seho fankalazana ny fetim-pirenena tetsy Mahamasina na rano ny fampisehoana Ayad Taekwondo.
Ny hoso tamin'ny fanatanterahana ny Saint Gilles ireo mpianatra ho manam-boninahitra avy amin'ny akademia miaramila, teo ihany koa ny mpianatra miaramila avy amin'ny CMP izay nanao ny soe tamin'ny alalan'ny synchronisation. Taorian'izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny matso lehibe izay nahitana mpandray anjara 7,703 avy amin'ny tafika malagasy, ny zandarmaria pirenena ary ny polisy pirenena, teo ihany koa ireo sampandrara hafa toy ny mpamonjy vona sy ny mpandrara ny fonja. Nisantatra izany ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy. Dimanjato sy roa arivo ireo nanao ny matso mandeha tongotra, 520 ireo nandeha fiarakodia sy ireo mpitaingina soavaly ary ny kodiaran-droa, 950 ireo nanao ny matso amin'ny fiaramanidina sy ny angidiby. Sesina version 6 izay manofa ho fambony sy mitary teatraky ary mamoaka ny atao hoe fumigène. Nampiavaka ny matso tamin'ity taona ity ny fandraisana anjarany avy amin'ny polisy munisipaly avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra, teo ihany koa ny brigade kanina avy amin'ny fady seranana. Namarana ny matso lehibe teny amin'ny Kanjabary Mahamasina androany avy amin'ny sampana mpamonjy voina. Tonga nanosina ny matso lehibe fankalazana ny faharoa ambin'ny polo taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara teny Mahamasina androany ireo tompona andraikitra ambony miaramila sy sivily eto amin'ny firenena. Isan'izany ireo filohan'ny androm-panjakana isan-tsokajiny toy ny fitsarana avy momba làlam-panorenana, ny filohan'ny anteny Merandolona sy ny filohan'ny anteny Meram-pirenena, ny governoran'ny faritra Analamanga sy ny ben'ny tanàna Antananarivo, ireo mpikambana anatin'ny governemanta izay notarian'ny praiminisitra sy ireo masoivo, ary ireo mpiara-miombonantoka vahiny miasa sy monina eto Madagasikara, teo ihany koa ireo solitena avy amin'ny antoko politika sasatsasany. Ankoatra izay, isan'ireo nasaina tamin'ity fankalazana ny fetim-pirenena ity ihany koa ireo mpandrarara toe-karena sy ireo avy amin'ny antoko politika samihafa. Raha ny nivohitra teny atoerana dia zava-dehibe ny firaisan-kina ny rehetra amin'ny fanamariana ny fankalazana ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay. Raha ny faneho-kevitra ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ny firenena tonga nanotrina ny matso tetsy amin'ny Kanjabary Mahamasina androany. Isan'izany ireo praiminisitra teo aloha, ny avy amin'ny FFKM ary ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM izay teny atoerana avokoa. Abrahama Randriamananatra no mitatitra antsika izay fampahalalam-baovao izay. Isan'ireo vahiny manan-kaja tonga nanotrina ny fanantanterahana ny matso lehibe etsy amin'ny Kanjabary Mahamasina tafiditra anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny faharoa ambin'ny polo taona niverenan'ny fahaleovantena sy nijoroan'ny foloalindahy malagasy androany ireo praiminisitra teo aloha. Isan'izany Charles Be Mananjara, praiminisitra tamin'ny andron'ny fitondrana Ravalomanana, ny praiminisitra tamin'ny fitondrana Tete Zamita izay nahitana ny Monja Rondefo, ny praiminisitra tamin'ny fitondrana Erajonar Mapiana izay nahitana ny Kolo Roger sy solonandrasana Mahafaly Olivier. Ho fanehoana ny firaisan-kina amin'ny malagasy amin'ny fetim-pirenena sy ho fanomezam-boninahitra ny foloalindahy no isan'ny nanosika azy ireo teny an-toerana raha ny fanazavana. Ny fahaleovantena dia angamba mba tafiditra ao anatin'ny tantarany angadinanana sy vinahitana zany fahaleovantena pirenena zany ka tsy ny tena indray no andrahakilombiando amin'ny fampahatsiaivana sy fanentanana amin'ny fifoazana. Zavatra mila ho hatsaraina aloha tsy ho vita ao anatin'ny fehezanteny anankiray fa iarahantsika mahalala fa Madagasikara raha ohatra ka amin'ny ataontsika hoe filaharan'ny firenena eran-tany dia fahadimy amin'ny farany mahandro. Fa za kosa nefa mino fa raha ny arena voajanahary napetraky eto amin'ity firenentsika ity dia tokony ho any amin'ny firenena fahafolo
any aloha zany Madagasikara efa fankalazana efa mahazatra antsika hoe isan-taona tsy maintsy manao io mba manao fety miaraka amin'ny miaramila andreo fety miaramila hono dia noho ny miaramila zany zava-dehibe ary manano lanjany be ambony tokoa eto amintsika dia tsy maintsy mba miaraka mifaly aminy raha ohatra ka mandeha tsara ny ao amin'ny armée. Tazana nanotrina ny matso lehibe teny Mahamasina ihany koa androany ireo avy amin'ny antoko politika samihafa. Isan'izany ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM no sady filohan'ny anteny Merandolona teo aloha. Lazaiko teo hoe ny fifalitsika aloha zany dia fitsingerenan'ny taona roa amby enimpolo nazahoantsika firenena fahaleovan-tena. Zava-dehibe zany eo firenena hijerevana ny lasa fa indrindra no avy. Izy firenentsika ity manahoana isika raha manao tombana dia manahoana ny rapitso. Izay ny tsogoana rehefa voazany moa dia malagasy mihitsy ny atokavana amina fetim-pirenena ohatr'izao amin'ny firenena tsotra na tonga teo aloha dia mamety voninahitra izany firenentsika izany. Dia hetsika raha miaramila sy ataoko hoe zavatra samihafa samy manana fomba itondrany azy mino fa samy nahazo ny anjarany daholo aloha misy tsy ty fa ny rehetra dia miezaka amin'ny anatin'izay fety izay satria fetim-pirenentsika io. Fotoana anehoana hafaliana ary hitondrana fanavaozana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fankalazana ny fetim-pirenena toy izao raha ny nambarany avy amin'ny FFKM. Zava-dehibe zany fetim-pirenena zany indrindra 12 taontsika izao mankalaza ny fety dia rariny raha mba fampiaraba miara mifaly eo anatin'izay ifaliany zany aloha ninina antony. Fanindrina dia mba ho taona fiaingana vaovao zay ngamba no isaky mankalaza fety tonja zay foana mba fanindrina. Misy ny zavatra tokony filozana ny toetsaina ny fomba fanao sisa ho an'ny rehetra zany fa tsy hoe ho an'iza na ho an'iza. Fety angeny andro dia samy miara mifaly daholo ny olona dia samy tonga daholo dia miara mifaly eo zay zava-dehibe fa hoy zany mety lafo marje voafetra ihany zay raha zay fotsiny andrefesana azy fa tokony fiainana andavanandro ny firaisakira ary miseho amin'ny lafim-piainana maro isan-karazany. Itsainkilan'izay ao anatin'ny fanamariana ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena nandray fanapa-kevitra nome fanalafahan-tsazy fahobe ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina raha ny fanambarana navoaka ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny hariva teo. Amin'ireo voafonja miisa 5.100 amin'ny 190 sy 1 alina, miisa 9.7 sy 1 alina ireo nahazo fanalefahan-tsazy avy amin'ny filohan'ny pirenena. 7.4 amin'ireo voafonja kosa no afaka hivoaka avy hatrany ny fonja araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny filohan'ny pirenena. Ny malagasy ireo mpitondra ny fandimy teto amin'ny firenena no tompona andraikitra voalohany amin'ny fantra ny firenena hatramin'izao faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena izao raha ny faneho-kevitry ny mpahay-tantara akademisiana Ranjatoery Arilala. Raha iverenana kosa ny tantara dia fahaleovantena ara-taratasy andy amin'ny ankabeny no ny andohan'ny fiverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara ny 20 jona 1700 nanomboka tany amin'ny taona 700 kosa no nanomboka taratra ny malagasy ny hoe mahaleo tena kokoa ny firenena. Andeha rahantsika avy hatrany ny fehiny tantarany izay 20 jona niverenan'ny fahaleovantena izay. 20 jona 1700, 20 jona 2022, feno 12 taona androany niverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara. Raha ny tantara dingana maro no niatrehan'ny firenena vao tonga tamin'ny fanambarana ny fiverenan'ny fahaleovantena nanomboka tany amin'ny tolona tamin'ny andro ny Menalamba ny taona 500 sy 700 izany rehefa vao ny lavolefina ny tafiky ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo. Roa volana teo taorian'io no nihetsika nanao etsim-panoherana ny fanjanahantany ny Menalamba. Nitoy tamin'ireo tolona samihafa io, isan'izany ny taty amin'ny andro ny Vivato Sakelika, teo anelanelan'izay ihany koa nisy ny tolona tany Atsimon'ny Nosy. Mbola maro ireo tolona taorian'izay, ary ireo no nipaka taty amin'ny tolom-pahafana ny taona 1770 izay notohizan'ny tolona politika tamin'ny alalan'ny fifandraisan-dahatra samihafa, ary niafara tamin'ny fahatongavana tamin'ny fahaterahan'ny Repoblika Malagasy. Tamin'ny 17 oktobra 1870 dia nandalo tamin'ny fananganana n'ireo ilay andry mpanjakana samihafa tao anatin'izany Repoblika Malagasy zany ny tsangana gouvernement ny filotsiranana
zay voafidy ho filohan'ny repoblika tamin'ny ray me 1995 ny alohavan'ny fandanina famolavolana sy ny fandanina na lampanirena ny repoblika malagasy zany ary dia nitoy tamin'ny fandehanany filotsiranana tamin'ny volana febroary 1995 tany frantsa ny fampirara tamin'ny fanjakana frantsay tamin'izany fotoana zany ny amin'ny hamerenana ny fahefampitantanana amin'ny Madagasikara ary dia tontosa izany ny volana taty amin'ny fiandohan'ny volana avrily 1995 ary dia mipaka tamin'io lay 20 jiona 1995 nanambarana Pabe Maso teo Mahamasina ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Nisy kabary lehibe anankiroa natao teo tamin'izay fotoana izay ny anankiray kabary nataon'ny filotsiranana amin'ny teny malagasy ny anankiray kabary amin'ny teny frantsay nataon'ny Jean Foyer izay ministra frantsay ny fiara-miasa tao anatin'ny communauté française tamin'izany fotoana izany ny votoatiny moa dia io le hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara io. Saritsarina fahaleovantena no nisy tamin'ny taona ny tenenana ny fiverenan'ny fahaleovantena ny taona 1990 raha ny tantaratrany. Raha ny zavatra nisy tamin'io 20 jiona 1990 dia hitany aloalo ny tsy fahafampo satria ilay fahaleovantena nambara fa tafaverina dia fahaleovantena tsy tena mbola nampiombo-kevitra ny malagasy tamin'ny ankapobeny satria nisaraka mantsy ny fomba fiheverana ny amin'ny fomba nahatongavana tamin'izay fahaleovantena izay iarahantsika mahita aloha le hoe tamin'ny alalan'ny fifampirarahana no nahazona n'ilay fahaleovantena ary rehefa nandeha tokoa ilay repoblika voalohany ny tarihan'ny filotsiranana dia hita ny ariary lay mbola tandindon'ny Frantsa sy lay fibaikion'ny Frantsa tany ambadika rehetrarehetra tany ary taty amin'ny 20 jiona 27 tamin'izay 20 jiona 27 zay efa tsy ny filotsiranana tsony no tarihan'ny matso fa ny général Ramanantsoa ary dia resaka teny an-dalambe tamin'izany fotoana zany no hoe ity vao tena izy ity vao le tena fahaleovantena dia aty aoriana nefitsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia hitantsika fa mbola tena manjaka hetsy ny vahiny manjaka eroa ny vahiny ary hita aza amin'ny lafiny zavatra sasany fa toa tahaka ny vahiny mihitsy no mibaikiontsika amin'ny lafiny zavatra maro samihafa ka anombinana mihitsy lay fiandrianam-pirenena malagasy hita zany eo amin'ny fanabeazana hita zany eo amin'ny lafiny deokarena hita zany amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny any velany ka mampanontany tena amin'ny ankehitriny hoe tena manana ny fiandrianantsika tokoa ve tsika manana ny fahaleovantenantsika tokoa ve tsika sa dia marika ivelany fotsiny zany fa tena mbola baikony ny atsy ny averosika. 20 taona taorian'ny iverenan'ny fahaleovantena ho an'ity mpahay-tantara akademisian'ny dia tompon'andraikitra feno amin'ny fantran'ny firenena ireo mpitondra ny fandimby fotoana izao izy ny amelomana ny fitiavan-tanindrazana ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Raha izaho manokana aloha amin'ny maha-olom-pirenena kanefa amin'ny maha mpandinika ny tantarany tenako ihany koa dia misy alahelo ao amiko. Malahelo ny fireneko satria firenena manana ny zavatra rehetra ahafahana mandroso sy tena misongadina eto amin'izao tontolo izao ity Madagasikara ity kanefa dia faralahiny amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy farahidiny eo amin'izany fahantrana izany malahelo ny fireneko kanefa etsenkilany dia mahita koa hoe ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia mampiariary fa tompona andraikitra feno amin'izao zava-misy izao isika malagasy. Marina fa teo ny fanjanahantany fa tsy azosika atao ny anilika foana ny hoe fanjanahantany na tonga an'izao tsy azo adonoina fa 12 taona izay no nitondrantsika malagasy ny firenentsika ka nisy mpitondra ny fandimby tao ka raha tonga amin'izao zany ny firenentsika latsaka ambany toy izao dia tompona andraikitra feno isika malagasy ary izay indrindra no ilana n'ilay fandanihan-tena voalazako teo ny hoe aizany lesoka inona ny tokony atao isika malagasy ihany no afaka manarina izao zavatra izao isika malagasy no mila mandiny tena amin'izay fiara-miasa amin'ny vahiny
fa isika malagasy ny tompon-draharaha voalohany indrindra ka raha misy afaka manarona n'ity firenena ity dia isika malagasy indrindraindrindra totsika manokana amin'ny tanora malagasy tanora manam-pahaizana tanora manan-kevitra izay indraindray lasa voasarika amin'ny makany velany satria any metimety kokoa tsy azo mena tsiny izy ireny satria tanora mbola vao miary ary mijery izay ho fiafarany fiainany fa na izany na tsy izany ary rehefa mba misy ny zavatra azo atao iorenana ho an'ireny tanora ny firenena ireny dia ataovy izay azo atao fa miandry an'izany ny firenentsika. Nandritra ny fankalazana ny fiverenany fahaleovan-tena ity moa dia niarahaba ny vahoaka malagasy ny filoha amerikana Joe Biden nanamafy ny fifandraisan'ny firenena roa tonta ny tenany ary ny fahavonona nanamafy ireo rafitra demokratika matanjaka samihafa hiatrika ireo ambana vokatry ny fiovan'ny toetrandro ary ihany koa ampirisika ny mikasika ny fivoarana ara-toekarena maharitra. Araka ny hafatra nataony mireharefa nitondra fanampiana ho an'ny mahaolona ho an'ny vahoaka Madagasikara entiny hatrehana ireo takatra teraky ny haitany lavareny sy ny rivo-doza maro Etazonia ary manantena ny tohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Isan'ireo nampiavaka ny hetsika fankalazana ny faharoa ambinipolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara tetsy amin'ny kianja Barea Mahamasina androany ny fisian'ny fizarana fanomezana ho an'ireo mponina tamin'ny alalan'ny fisariana tombola fanomezana lehibe indrindra nandritra izany ny trano mora iray ny Immersiatoska izay azo ny tapakila laharana fa 7,904 sy roa alina. Andeha antsika mikasika an'izay izay entiny Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny fanatanterahana ny matso teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina nidio tamin'ny fizarana fanomezana tamin'ny alalan'ny tombola ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ireo tapakila fidirana ho an'ireo mponina no nahafahana nandray anjara nandritra izany ary ny filohan'ny pirenena no nanao ny fisariana. Ity tokatrano ity zany dia nahazo ny tranomora ka samy mijery ny tapakila daholo tsika. Tsara ny manamarika fa taty amin'ny tompon'andray-mpanjakana isa-tokony dia tsy nomena tike fa ny vahoaka malagasy izay manatrika ianareo no nomena ny tike ihany ahazo amin'izany tranomora izany. Ka ny numéro izay nahazo azy dia ny numéro 24 658. Izay ankilany nisy ihany koa ny fizarana fanomezana hafa toy ny moto tamin'ny alalan'ny tombola hatrany. Izay fitsonjovana manokana ny vahoaka atao anatin'ny fisariana nazahoana izany atao hoe tranomora izany fianakaviana malagasy, fianakaviana miatrika ny fetin'ny saramanitra, azo ny moto ihany koa, azo ny telefônina iPhone nitiky izany fa mitsinjo ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ary mihevitra ny asoa tsy mikendry afa-tsy ny soa ambonin'ny firenena, soa ambonin'ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka Mandrakarivo. Namaranana ny fankalazana ny fetim-pirenena teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany ny fampisehoana goavana niarahana tamin'ireo mpanakanto avy amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara. Teny Mahamasina trany nanomboka tamin'ny enora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro ny filaharam-be hiditra tao amin'ny kianja Barea ho an'ireo izay anatrika ny matso tamin'ity androany ity. Raha ny hita teny an-toerana dia ny folakandro teo vao nisava tsikelikely ny filaharana ho an'ireo izay namonjy ny podium ny hariva. Fitiny kolona mitondra antsika izay vaovao izay. Tamin'ireo vavahady miisa 3 izay dirana ao amin'ny kianjan'ny Barea, saika nahitana filaharam-be avokoa manodidina ny kianja. Nanomboka tamin'ny fotoana izay nisokafan'ny vavahady, tonga hatrany am-paribe ny filaharana ho an'ny vavahady voalohany, ary hatrany am-bojanahary kosa ny filaharana ho an'ny vavahady faharoa. Nanomboka tamin'ny enina sasany filaharana aloha dia tena be da be sady tsy mbola nisy ohatr'izao mihitsy hatramin'ny siny 26 hatramin'izay. Mijanona aty izay fa mivaty sakafo izay ny ala tany an-trano. Avy any Alakamisy efa nanomboka 6h30 io zany tsisy embouteillage aloha androany dia atsasakadiny ihany dia tonga teto. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina, fotoana izay efa nanombohan'ny matso tao anatin'ny kianja. Niteraka savorivory ny fikoropahan'ireo olona izay maika ny hiditra ao anatin'ny kianja.
Nisy ihany koa ireo fandaminana izay nampikorotana amin'ny filaharana raha fananjavan'ireo olona izay nilahatra teny an-toerana. Zay zao avy any akadimbahoaka tompoko. Zay zao fa tamin'ny efatra maraina niala tany hoe jeren'ity zavatra ity zay zany efa nilahatra tarihan'ny tambohan'ny CMCL zao. Dia le organisation zany teny hoe ary miakatra ary CMCL ary Ambatona Kanga ray. Tonga zay fa ary amin'ny fiangonana Tranovatina Ambatona Kanga indray le filaharana. Tamin'ity somary nikorotana kely le organisation le zareo anina zany. Dia tsy hay hoe hafa zany le tenena ary amin'ny télé dia tonga eto anao lasa mikorotana be le fangalana lehibe zany ohatrany lasa mampikorotana an'le izy. Dia mba miangavy amin'ny tompona andraikitra zany mba hoe andamina tsara momba an'izay zavatra izay fa zao le olona lasa miazakazaka makary dia tsy hay intsony. Misy an'le bie zany hoe le bie kely ary le ohatr'izao nefa mitovy daholo le bie raisina atao. Niala tany an-trano tamin'ny 10 avy any Manazary lafy. Ho an'ny fandaharam-potoana izany androany dia jery matso dia manaja ny anina eto Madagasikara. Raha amin'ny ankabeny vao mangiran-dratsy ireto olona nilahatra ireto no tonga tety Mahamasina. Samy efa niomana tamin'ny sakafo atoandro avokoa ho an'ireo izay hijanona hanotrina ny podium ny atoandro. Fa maro ireo izay nisafidy hanohy ny asa fivelomana nandritra ity andro ny 24 Jona ity. Isany amin'izany ireo mpivarotra sy ireo fiara fitateram-bahoaka nandritra ny tontolo andro izay nanohy ny asa hatrany. Nilamina tamin'ny ankabeny ny teny Mahamasina hatrany Analakely na nisy aza ny fanapahan-dalana noho ny matso lehibe. Fanadihadiana hatrany. Raha ho an'ny teny Analakely manokana, tsy nisy ny fiovana fa toy ny tsena andavanandro ny hita nandritra ny fanadihadiana. Maro ireo izay nisafidy ny hanohy ny asa fivelomana mandritra ny fankalazana ny fety noho ny fahasahiranana raha ny fanazavana hatrany. Ny antony fahefana zany amin'ilay tsy fananam-bola mafimafy kely amin'ny fiainana dia tsy maintsy mivarotra. Ninay zao ny sakafo hohanina androany vao tedavina androany mihitsy. Vao tedavina androany satria ety zany tsy dia azo hivarotana manina fa amin'ny andro fety ohatr'izao mba manararoatra kely dia tsy maintsy hoe manomboka amin'ny 7 mieritreritra hoe hiala amin'ny 7 arivo. Be olona mivezivezy fa ny olona zany efa tsy dia manam-bola dia efa tsy dia vidy firy ny olona. Eo ihany fa tsy dia mandeha. Tsy dia misy mandray firy ilay izy fa ilay olona koa mbola sahirana daholo dia ohatrany tsy dia mandeha ilay tsena. Tsisy vola dia tsy maintsy mivoaka mitady vola. Zao ny fitadiavana vola dia tsy maintsy mivoaka mivarotra ianao. Nanomboka hatramin'ny 7 sasany zao ny mivarotra teto dia mieritreritra amin'ny 4 andro na amin'ny 3 dia miala. Ny atin'ity varotana dia ty fananany ka marihariva azy ao mivarotra teo dia hiala teo kanefa andreo mbola reo daholo. Amin'ny ankabeny, nalalaka ny lalana manodidina Nanosy hatrany Analakely ho amin'ny androany. Noho ny fankalazana ny fetim-pirenena kosa dia niova avokoa ireo fiantsonana tetsy Anosy ka niteraka fitaran-dalana ho an'ireo mpamily. Le lalana zao somary manahirana fa miovaova be. Misafidy ny tatitra vahoaka mihitsy zay androany fa io ny asanay dia mandraparivo ny andro mihitsy zay miasa eo. Ay, netinety ka. Parivo zay ka. Parivo foana zay. Tsisy ka, tsisy. Fa le lalana niova fotsiny nampisalasala be. Hita teny an-toerana androany ireo mpitandro ny filaminana ankoatra ireo izay nandray anjara tamin'ny matso lehibe. Mialohan'ny hanarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny akon'ny fankalazana ny fetim-pirenena izay tany amin'ny fatra samihafa eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Finday cadeau any Tsaramanitra. Araroto ny fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,900 amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tonga vahaingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mikasika ny akon'ny 20 Jona ny alina kosa indray no arahintsika manaraka. Maro ireo nijery ny afimanga sy nanao arendrina teny rehetra teny ny alina. Toerana isan'ny betsaka mpandeha ny teny Anosy, Rocadiarivo, Ampefilo sy ny maro hafa.
fianakaviana mitondra ankizy anao arendrina ny ankamaroan'ireo ny safidy nivoaka ny trano. Nisy ihany koa ny ankamaroan'ireo nivoaka ihany koa dia isan'ny hoe nijery izay afomanga izay. Tamin'ny 7 hariva moa no fanombohan'ny afomanga teto Antananarivo omaly alina. Andeha raintsika ato anatin'ity fintiny ity mikasika an'izay. Zay zao avy any Ambomahitsy eny nandeha tamin'ity rokady ity dia teny amin'ny rond-point Ambomahitsy zay miverina. Ny antony safidiananay aty zany mba ety akaiky ny tranonay dia tsy dia tsisy freina bisy, tsisy dépense zay fa juste fotsiny mandeha tongotra dia vita. Ny ahy zao ny vady aman-janako ihany netiko androany. Zay zao avy any Ambohitsiry zay dia nakany Ambomahitsy dia miverina avany zao zay dia hihinana mbo hitsakotsako zavatra kely azo zay tsakony etsy amin'ny rond-point etsy. Zay zao tamin'ny fito teo zay no tety dia efa nilala moty zay zao. Ery Ambatobe ery zay mipetraka. Nampilala nampitaingina zavatra ny ankizy tao Masay dia rehefa avy eo mody mijery afomanga kely eny an-dalana eny dia mody. Zay rehetrarehetra ny fianakaviana rehetrarehetra. Avy eny Ambomanga kely mba mitondra zazakely mandehandeha. Avy eny Kianja mihitsy zay nandeha tongotra tonga tety. Be dia be zay maromaro. Misy 400. Misitaka an'Antananarivo kosa indray isika ato anatin'izao fankalazana manaraka izao. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetim-pirenena tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Tonga tany an-toerana nanome voninahitra ny lanonana ny lolon'i Madagasikara Rakotondrainy Bendrina. Andeha raintsika ny fanadihadiana entin'ny Kolo TV Antsirabe. Tontany amin'ny faritra hafa eto Madagasikara dia anisan'ireo faritra nankalaza ny 12 taona nazahoana ny fahaleovantena ihany koa ny teto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny aliny asabotsy fa 25 ny volana Jona 2024 dia tsikaritra fa maro ireo ray aman-dreny no nitondra ireo zanany nankety amin'ny gara. Nampifaly ireo ankizy sy nitondra rendrina ho fanamariana ny fetim-pirenena ary anisan'ny tena nandrasana maro ihany koa ny afomanga. Ho an'ny anio fa 24 ny volana Jona 2024 kosa indray dia natomboka tamin'ny lanonana ara-panjakana izay natao manoloana ny kianja fahaleovantena teto Antsirabe ny fankalazana. Notronon'ireo manam-pahefana maro isan-tsokajiny, sivily sy miaramila ary nofaranana tamin'ny matso lehibe izay notarian'ny andeha-tafika malagasy ka narahan'ireo sehatra tsy miankina maro samihafa. Tonga taty toerana nanome voninahitra ny lanonana ny lohan'i Madagasikara Rakotondrainy Bendrina izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko malagasy miaramiainga teto amin'ny faritany Antananarivo. GPCE, Rakoto Zanaka, sy GPHC, Ralaison. Razanakutu Sergio, avião Mendiani Fatima Mtenfulu, Aranha Sakelka Ruz, Sakelka Voluni, Tarini Lieutenant, Rasul Jatuhu Mitsuru, Aranha Adjutant-Chef, Kuni Luteriana Misanjarewa, Anglicana Yanku Misanjarewa, Sarani, Ayankuni MUTM San. Takarats. Araka izany dia nilamina amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ity taona 2024 ity teto amin'ny faritra Vakinankaratra.
Any Antsirabe hatrany dia zaza manodidina ny arivo no nisitraka fanomezana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga tao amin'ny distrikana Antsirabe voalohany sy faharoa ary ny distrikany Faratsio. Tanjo ny hetsika ny ampifaly ireo zaza malagasy amin'izao asaramanitra izao. Fanadihadiana entiny Kolo TV Antsirabe hatrany Andry Nirina Randria Miarsoa. Niavaka ny hetsika izay nataony antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity taona 2024 ity, hetsika natao ampifaliana ireo zaza malagasy teto amin'ny faritry Vakinankaratra amin'izao andron'ny asaramanitra izao, ary koa nentina nanala fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Tonga taty toerana ny lohan'i Madagasikara Andriana Rakotondrainibe izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko malagasy miara-miainga nitsidika ireo fokontany izay nisitraka ny fanomezana. Arak'izany dia zaza manodidina ny arivo mahery no nahazo arendrina sy vatomamy ary biskuit avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ireo fokontany 5 ato anatin'ny distrikana Antsirabe voalohany ary efa nisitraka izany ihany koa ireo tao amin'ny distrikana Faratsio sy Antsirabe faharoa. Zavatra tena lehibe dia hoe ampitiavana sy ampifaliana no anolorana an'izany amin'ireo zanatsika ireo. Arendrina sy bonbon zavatra mba natolotray an'ireo ankizy ireo ary mirary dia mirary tokoa izahay hoe hanao fety sambatra zareo ary mirary fety koa amin'ny daholobe ny malagasy mparahitanin-drazana. Tsy ireo zaza ihany no nahazo fanomezana avy amin'ny antoko MMM fa nisy ihany koa ireo tanora mpilalao baolina kitra teto amin'ny fokontany Ambohimanarivo distrikana Antsirabe voalohany izay nitolorana baolina sy maillot. Tondra fisaorana arak'izany ireo solotena ny ray aman-dreny avy eo anivony ireo fokontany izay nisitraka ny fanomezana. Fisaorana ngetabe no terina any amin'njaly lehibe any amin'ny président ajo any fahatongavandry dokotera Andriny eto tanàna mbola tsy nisotra an'izao teto dia mifaly ny kolonga kely tena tanteraka to le fety ndraiky izy mba misy mijerana ety ambany ravikazo aty mila tosika izay majinika ety ambany aty fa tena sahirana dia sahirana mihitsy ampy afapo mbola araky ny teniko teo mbola tsy nisy loatra an'izao fa dia mitohizany mihatsara no zao ary nangaviana amin'ny manaraka sy irariana fa dia ho ela velona ny MMM tompo. Tena sahirana zany ny aty dia mba misaotra anareo satria ny ray aman-dreny sahirana tsy manam-bola hividianana kilalao an'ny ankizy fa dia misaotra betsaka. Natria an'izao zavatra ataonareo zao dia makasitraka makatelo zay zava-dehibe tsy mbola fahita teto aminay zao zavatra zao ary faly ny ankizy amin'izao zavatra ataonareo zao satria tsy dia fahita firy. Arak'izany dia manampy sy mitsinjo hatrany ireo vahoaka malagasy izay ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao ny antoko malagasy miara-miainga ary efa maro ireo hetsika izay nataon'ny antoko ho fanampiana mpiarabelona ary koa entina ho fampandrosoana ny firenena. Fa maro ihany koa ny nanamarika ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena tany Toliara tamin'ity androany ity. Nisy ny hetsika samihafa fa nisy ihany koa ny matso ny toto-saina. Fanadihadiana entiny Kolo TV Toliara. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny fitsingerenany nahazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantenany tato anatin'ny faritra Antsimandrefana. Ho an'ny Toliara manokana dia volanina tetsy amorondrika ny vahoaka omaly nitondra arendrina sy nijery afomanga. Nanomboka tamin'ny fitora sy sasany no nipoaka ny afomanga voalohany ka naharitra adiny iray izany. Nisy ihany koa ny podium izay nohafanain'ireo mpanakanto ato amin'ny faritra Antsimandrefana. Ho an'ny androany 20 Jona indray nanomboka tamin'ny 7 maraina ny fisafoana ireo andiatafika ka ny prefeny Toliara Andriamatoa Solondraza Théodolin Lidora Doré no nitarika izany sy ireo manamboninahitra avy eo anivon'ny 10 alindahy eto anivon'ny faritanin'ny Toliara. Vity izay dia niroso amin'ny fametahana maro-boninahitra ho an'ireo 20 menadary izay nahavita be tato amin'ny faritra Antsimandrefana ka ny roa tamin'izy ireo no nampiakarina ho amin'ny Grand Croix de 2e classe. Taorian'izay dia niroso tamin'ny matso lehibe izay nitariny avy eo anivon'ny 10 alindahy malagasy ary nandraisan'ireo hery-velona rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Toliara anjara.
l'occasion les brigades féminines de proximité zay tariny inspecteur principal de police Vavara Didine zao ny andriampavilanitra ao amin'ny police pirenena fiara sy matangàlana nomeny fitondram-panjakana dia misy 54-40 oentiny gendarme classe par défense paperie de défense aérienne izina dia 14 mm miaro ny afakafaka amin'ny ankapobeny dia nizotra ampilaminana ny atrehan'ny vahoaka ny Triliary ny fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona ny nahazahoana ny fahaleovantena. Anatin'izay fety pirenena izay hatrany dia nitanterahana teo amin'ny kianja Rasolonjatovo Rakotomanga ny fankalazana ny matso izay nitanterain'ireo tafika tao amin'ny faritra Laotramangoro. Miisa 720 mianadahy mianaka ireo miendrika ka nitolorana Mariboninahitra androany nandritra ny fanatanterahana ny matso. Anderantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Ny andiany tafika nisy tao amin'ny faritra Laotramangoro no nandray anjara tamin'ny matso izay notanterahana tao amin'ny kianja Rasolonjatovo Rakotomanga izay nohajariana ho kianja manara-penitra. Nahitana ireo zandary miaramila ary polisy avy any an-toerana narahiny ireo sivily sy sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo mpianatra tsy miankina amin'ny matso. Nisongadina ny fiarahan'ny rehetra nandritra ity fetin'ny fahaleovantena ity. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fankalazana ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panahy. Hoantsika teto Laotramangoro dia nahafinaritra satria ny fety tahaka an'izao manko dia mampiray mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra hita ihany hoe malagasy iray ihany dia ohatsy ny firenkevitra maro samihafa izay mety hita etseroa dia ampiraisiny izao fiarahana mankalaza izao isika satria fahaleovantena izany mila toe-tsaina olona afaka ny miaina an'izany. Ary dia engany mba tena iainantsika ilay toe-tsaina maniry fifankatiavana sy miaina ny fihavanana ary tsy katsaka fa tsy ny hampandroso izao Madagasikara mamitsika izao tsika. Raha ny iza tena toerana vitsy ireo mpandray anjara tamin'ny matso tamin'ny fankalazana ity andron'ny 20 jona ity taty amin'ny faritra Laotramangoro. Isany nahitana taratra tamin'izany ny fandraisana anjara ireo antoko politika izay tsy nahitana afa-tsy ny Arema. Takan'ireo faritra sy tanàna maro samihafa dia isan'ireo nanatanteraka ny fankalazana ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena ihany koa ny tany Tsaravary. Hetsika maro samihafa no entina nanamarika izany. Isan'ny lalao hazakazaka an-tokotra sy amin'ny gony, lomano sy ny maro hafa. Anderantsika ny sombiny amin'izay. Amin'izao fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona ny nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara izao dia faly ny vahoaka teto Tsaravary amin'ny fanomanana ny fankalazana izany ary natomboka tamin'ny alalan'ny hetsika hazakazaka marathon manomboka eto amin'ny commune jusqu'à ery amin'ny croisement Tsaravary ny lalao. Rehefa vita ny hazakazaka marathon dia nitohizanay tamin'ny hazakazaka andapoto ny kilalao ary rehefa vita ny hazakazaka andapoto dia noentinay tamina course lakana ny fankalazana izany 26 juin zany teto amin'ny commune Tsaravary. Rehefa vita ny course lakana dia nifarananay tamin'ny hetsika lomano ny kilalao izay nirana tamin'ny tanora rehetra teto Tsaravary ary nifarananay amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fety ny fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona ny nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Inona zany hoe afatra azo omena ny vahoaka amin'izao hoe fankalazana ny fahazahoan'ny fahaleovantena izay? Ny afatra omena ny vahoaka amin'ny fankalazana izay fahaleovantena izay dia mba hirahina, hifanome tagnana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara mamitsika ity
ny tanjonanay vahoaka. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mitombo hatrany ny isan'ireo tranga vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antontanisa ofisialy navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, mitotaly 2,700 ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 5,705 no tonsaina ny 7 ka hatramin'ny 420 ny volana Jona 2024 teo. Raha toka 4,700 ny tranga tamin'ny herinandro ny 1,2 hatramin'ny 7 ny volana Jona lasa teo. Raha nitatra ny voakandroany ity tsy nisy ny namoiny aindy. Miisa 7 ankilany ireo forme grave tamin'ireo tranga vaovao ireo. Eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 4,700 tamin'ny tranga vao marina izay, 5,20 tany amin'ny faritra Vakinakaratra, 7 Matsiatra ambony, 4 Iorombe, 3 Analanjorovo, 2 avy ny hita tany Atsimo andrefana sy Atsinanana ary Tasy, ary tranga iray avy no hita tao Aloatra Mangoro, Boeny ary Diana. Fandalana ankehitriny ny fandiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana na ny LFR 2022 ho an'ny eo anivony antenimieran-doolona. Raha ny nambarany filohan'ity androm-panjakana ity Androany, taoriany fandaniany antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna ity ny herinandro lasa teo. Ary itsika avy hatrany ny fanampanazavana mikasika an'izay. Ka efa eo aminay moa zany zao ny texte rehetrarehetra dia efa tiany eo am-pandiniana zay miasa andro manalina mihitsy zany ny sénateur amin'izao fotoana izao mandinika azy dia amin'ny herinandro ambony moa zany zay tena manao ny session andaninana zany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny trangana fipoahana lehibe indray tao Kiev androany izay naharatrahana sy nahafatesan'ny olona maro na tsy mbola misy ary ny tatitra ofisialy mikasika ny antontanisa mikasika an'izay. I Russie no ambadiky ny fandatsana bomba ity araka ny nambarany manam-pahefana Ukrainiana. Etsy ankilany, isan'ireo loha-hevitra hojerena mandritra ny fionamben'ny G7 ny raharaha mikasika ny Ukraine sy Russie ity. Fionambe izay ny antomboka androany. Fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Fipoahana maro indray no nitranga androany maraina tao anta amin'ny tanànan'i Kiev. Raha toka tsy mbola misy ny tatitra ofisialy mikasika ny fahavoazana. Hatreto fantatra fa misy ireo naratra ary ahina ho maro no namoiny ainy vokatra izay. Ho an'ny manam-pahefana ny Ukraine, i Russie no ambadika ireo fipoahana ireo. Tanjony io izy ny ampitahorana ny Ukrainiana amin'izao fotoana isian'ny fionambe G7 izao. Ity farany izay nanomboka androany ary tontosaina ny Allemagne. Isan'ny votoatin'ny fionana ary loha-hevitra lehibe hibatoerana mandritra ny fionambe G7 ny mikasika ny adiny Russie sy Ukraine. Mitondra firenena sy manam-pahefana maro no manatrika izao fionambe izao. Isan'izany ireo mpitondra Amerikana, Frantsay, Italiana, Japonais, Britannika, Kanadiana sy ny maro hafa. Isan'ny votoatendresaka mandritra izany ny hijerena paikady hanamafisana ny tsindry atao amin'ny Moscou. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavana marana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.